Rehefa nasotoerana ianao dia mamerina sy manamafy ny araba izay efa nataony mpanompon'Andriamanitra teo aloha ho antsika izay eto an-toerana, izay manaraka mivantana ihany koa izany ho an'izay eto an-toerana, ho antsika ihany koa izay avy any ivelany ihany tonga eto amin'ity toerana ity androany henon'ny Tompo dia tonoina amintsika ny fiadanany Kristy anapaka hamoamba antsika rehetrarehetra. Amen. Henon'ny tenin'Andriamanitra indray sika amin'izao fotoana izao araka ny tenen'ny pasteur Manantsoa teo dia manana teny ambara amintsika izy mila mihaino ny zanaka ianao androany tsy ho zatra fotsiny tonga eto amin'ity toerana ity fa tena hoe manokatra ny fonao sy ny mombanao rehetra ho à disposition an'Andriamanitra dia hiresaka aminao izy androany. Amen. Sika indray vaky teny izay katsika ny fifampizarana ny amin'ity andro anio ity dia orasika izay voasoratra ny amin'ny filazantsarany Matio 5:17 ka hatramin'ny 19. Teny tsy vaovao amintsika io fa teny efa henontsika matetika fa hovakitsika ihany izy androany satria manana zavatra horesana amintsika izy amin'ny alalan'io. Matio 5:17 ka hatramin'ny 19. Ny soramandry ery ambony dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny toriteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra. Ny 17. Ianareo no fanasiny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy, fa ariana any ivelany ka ho itsahin'ny olona. Ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Tsy azo fenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovany jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny irainareo izay any an-danitra. Vaky teny faharoa ao amin'ny epistiliny Korintiana 5:12 ka hatramin'ny 19. Rehefa samy mahita sika dia vakiako hatrany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa andro Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Amin'ny sasany dia antitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia antitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Koa iza moa no antonona ho amin'izany zavatra izany. Rehefa mamaky an'ilay teny ianao dia misy zavatra hitovizany ireo zavatra anankiroa vakitsika ireo. Inona ilay hitovizany? Resaka momba n'iza aloha izy? Ilay am-bokin'i Matio Jesosy miresaka momba ny mpianany, ireo olona izay manaradia azy. Miresaka Jesosy hoe iza moa ireto mpianatra izay manaradia azy reto. Izay ilay tao Matio. Ilay tao amin'ny bokin'ny Korintiana 2:2 teo indray dia mbola miresaka momba ny mpianany ihany. Iza ilay mpianany resany teo? I Paul no nanambara ilay teny teo. Fa ireo teny ireo dia misy hitovizana satria miresaka momba ny mpianatry Kristy ireo. Hoe iza no mpianatry Kristy? Ary inona ny sitrapon'Andriamanitra tian'ny mpianatry Kristy ho ataony? Ho ataon'ny mpianatra zany. Dia androany zany sika ao anatin'ity hafatra ity hiresaka mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny mpianatry Kristy? Inona ny sitrapon'Andriamanitra ho anao kristianina mpanaradia an'Andriamanitra? Izay ny tena ivon'ny hafatra androany fa hiresaka ihany koa sika nefany ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ireo olona izay mbola tsy mpianatry Kristy ihany koa. Izany hoe androany zany dia manana anjara ny olona rehetra, manana anjara isika kristianina zanak'Andriamanitra, ary anana anjara ihany koa ireo olona izay mbola tsy ao amin'ny Kristy. Hiresaka tsika mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy ry havana rehefa nampianatra ny mpianany hivavaka izy
dia isan'ny teny nolazainy tao anatin'ilay vavaka ao Matthieu 5:10 ilay teny manao hoe ahoana? Ohatrany ahoana ilay vavaka nampianarin'ny tompo e? Misy ilay teny anankiray ao atao hoe atao ny sitraponao. Atao any ny sitraponao ozy izy Jesosy. Dia isika ihany koa rehefa mivavaka dia matetika miteny an'io teny io foana hoe Jesosy eo. Inona ny sitraponao? Fa te hanao ny sitraponao a. Sainao tsy miteny an'izany rehefa anatin'ny vavaka indraindray? Teny an'izany sika. Rehefa mivavaka sika dia matetika miteny an'izany foana hoe atao. Inona ny sitraponao fa za te hanao ny sitraponao. Ny olana nefa sika tsy mahafantatra hoe inona ilay sitrapon'Andriamanitra. Matoantsika mangataka izany dia tsy fantatsika hoe inona ilay izy. Dia vokatr'izay tsy fahafantarana izay dia matetika sika mieritreritra hoe zavatra rehetrarehetra izany izay mitranga eo amin'ny fiainantsika dia izay sitrapon'Andriamanitra. Fa izany roa no te hilaza aminao tsy sitrapon'Andriamanitra, tsy voatery ho sitrapon'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Fa misy vokatry ny safidy izay ataontsika. Andray ohatra anankiray aminao azy zany izao eto. Ohatra hoe ianao zany izao tokony aloha tsy ataoko hoe ianao fa misy olona anankiray zany izao ohatra tokony handoa volan'ny jirama. Misy volan'ny jirama ao an-tranony izay tokony ho alohany. Ny zavatra naporitra anazy anefa dia nalainy ilay volan'ny jirama, nampiasainy tamin'ny zavatra hafa. Dia avy eo amin'izay tonga ny fotoana andoavana an'ilay jirama, tsy nanana vola izy, tapaka ny jiro. Rehefa tapaka ny jiro dia avy eo ilay olona miteny hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra atao ahoana? Sitrapon'Andriamanitra izany. Fa safidintsika izany, safidin'ilay olona no nanapa-kevitra hampiasa an'ilay vola tokony ho alohany any amin'ny jirama. Dia rehefa avy eo tapaka ny jiro dia avy eo lazainy fa sitrapon'Andriamanitra. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Fa safidin'olombelona izany ary tsy fahaiza mitantana izany. Fa na dia izany aza ny safidin'ilay olombelona dia efa fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary eo ambanin'ny fifehezana izany zavatra rehetrarehetra izany. Saingy tsy sitrapony fa velany hitranga fotsiny. Ka inona ary izany ilay tena sitrapon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho ataoko sy ho ataonao hoe? Zavatra sarotra be ve io sitrapon'Andriamanitra io? Zavatra mila adina lalina be ve vao fantatra ilay izy? Azontsika fantarina sitrapon'Andriamanitra ary tsy zavatra miafina io. Dia androantsika izany hiresaka momba an'izay sitrapon'Andriamanitra izay eto amin'ity fifampizarana ity. Dia voalohany indrindra raha lasirana bava ny zavatra mila fantatrao aloha dia Andriamanitra dia te hanatanteraka ny sitrapony amiko sy aminao. Amen. Tianao ve aloha izany sa tsy tianao e? Raha tianao izany izay aloha izany zavatra mila fantatrao hoe Andriamanitra te hanatanteraka ny sitrapony amiko sy aminao. Fa mba hahafahantsika mahafantatra an'ilay sitrapon'Andriamanitra tiany ho tanterahana amin'ny fiainantsika dia mila fantatsika hoe iza aloha isika par rapport amin'Andriamanitra izay hanatanteraka ny sitrapony. Fantatsika izany aloha fa Andriamanitra te hanatanteraka ny sitrapony. Fantatsika hoe iza Andriamanitra. Fa ianao ve mahafantatra hoe iza ianao aloha? Satria raha tsy fantatra hoe iza ianao dia tsy fantatra ny tokony ho ataonao. Ohatra ny olona anankiray ihany ohatra hoe musicien izy, mpitendry gitara izy ohatra. Fantany tsara hoe nantsoina ho mpitendry gitara izy amina artista anankiray. Amin'ny nantsoina azy ho mpitendry gitara dia tsy hitendry bateria mihitsy izy rehefa tonga ny fotoana iarana amin'ilay artista. Fa nantsoina izy ho mpitendry gitara dia inona ny tokony ataony izany? Maka gitara izy dia tendreny ny gitara. Dia ohatran'izay ihany koa raha ohatra misy olona anankiray nantsoina ho gardien, izay ny asany antsoina azy. Dia tsy ahitany io gardien io mihitsy ilay mpampiasa azy mivarotra friperia ary an-tsena amin'ny fotoana iasany. Na dia tsy haiko mety hoe manasa vilia na ohatr'izany amin'ny fotoana iasany. Tsy ahitan'izay mihitsy ilay mpampiasa azy satria tsy izay ny antsoina azy. Fa amin'ny maha-gardien ilay gardien dia inona ny tokony ataony gardien? Miandry vavahady, manao toro, jery ny manodidina rehetrarehetra hoe manahoana. Dia ohatran'izay ihany koa raha tsy fantatsika hoe
nantsona ho inona isika dia tsy fantatsika hoe inona ny tokony ataontsika par rapport amin'izay fiantsonan'Andriamanitra antsika izay. Ka voalohany indrindra zany raha lasa-ranabavy mila fantatrao aloha hoe nantsonan'Andriamanitra ho inona ianao zay vao afaka mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fiantsona izay. Dia izaho hiresaka aminao eto za tsy hiresaka fanomezam-pahasoavana. Fa za hiresaka zavatra ny antsonan'Andriamanitra tsika rehetrarehetra mihitsy tsy hakanavaka. Dia ilay vakitsika teo ny voalohany. Inona ilay voalohany teo? Aonao ozy izy Jesosy? Ianareo ozy izy ny fanasin'ny tany. Pastera ve fanasin'ny tany? Ny mpidera ve ny fanasin'ny tany? Ny teknisianina ve ny fanasin'ny tany? Ny teknisianina rery? Fa iza? Teneny mihitsy hoe za. Izao sy ianao no nantsona ho fanasin'ny tany. Ity zany tsisy hoe ka ry pastera nge mahay mitory teny e, ry anina nge mahay mire, ry anina nge mahay mitendre, tsy any io. Fa tonga dia nantsona fotsiny ianao hoe enao ny fanasin'ny tany. Izao sy ianao ilay nantsona ho fanasin'ny tany. Teny efa henontsika zany teny zany, fa inona ny dikan'izany? Fantatrao zany teny zany, henonao zany, fa inona ny dikan'izany fanasin'ny tany zany? Ianao jerentsika ilay izy inona natao hoe fanasina? Sira ny fanasina? Dia ndao nge jerentsika ny sarina sira e. Inona ny asan'ny sira? Tsy aminona dita aloha. Ny asany voalohany indrindra dia natao hanome tsiro. Izay aloha ny asan'ny sira voalohany indrindra. Natao hanome tsiro izy. Ho resantsika izay rehefa avy eo. Faharoa, inona ihany koa ny asan'ny sira fantatrareo? Izay misy miteny aho hoe mitahiry. Ilaina ny sira hitehirizana sakafo. Fa misy asan'ny sira anankiray ihany koa mety tsy eritreretinareo ilay izy fa mety misy ihany ao mahafantatra an'ilay izy. Asan'ny sira telo zany no resantsika eto amin'ity fanasiny ity mba ho fantatra hoe inona zany ny ataonao, inona ny sitrapon'Andriamanitra tiany ho ataonao amin'ny mahafanasina anao. Fahatelo, ny sira dia mampangetaheta. Rehefa mihinana sakafo misy sira ianao, somary bebe sira dia mangetaheta ianao, tsy maintsy mitady rano ianao. Dia ndao resantsika ary hoe inona ny dika aloha hoe fanasin'ny tany. Ny atao hoe fanasin'ny tany raha lasa-ranabavy ozy isika voalohany teo dia mpanome tsiro. Fantatsika tsara fa izao tontolo izao dia matsatso sy mangidy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Ny fiainana eto amin'izao tontolo izao dia mangidy. Ka amin'ny mahafanasina anao, mpanome tsiro anao dia ianao nantsona hitondra zavatra mihoatra noho ny zavatra omeny izao tontolo izao. Nantsona n'inona? Nantsona manina tsara hoe nantsona hitondra zavatra mihoatra noho ny zavatra omeny izao tontolo izao. Izay no antsoina hoe mpanome tsiro. Hitanao ny sira, ny sakafo tsy misy sira dia enina ohatrany hoe matsatso na dia matsiro be ohatrany ahoana ary na tsy haiko trondro no ataonao ao, na asianao coco ilay trondro, asianao voatabia, asianao anina. Fa raha vao tsisy sira io dia matsatso ilay izy. Dia ohatran'izay ihany koa izao tontolo izao mila sira izy. Dia izao sy ianao ilay sira, izao sy ianao ilay nantson'Andriamanitra hitondra zavatra mihoatra noho ny zavatra omeny izao tontolo izao. Inona ilay zavatra mihoatra ho resantsika ilay izy? Izao tontolo izao raha lasa-ranabavy dia tia izay olona tia azy. Marina izany sa diso? Izao tontolo izao dia misaotra amin'izay olona manome zavatra azy. Marina izany sa diso? Marina izany zavatra izany. Inona ihany koa ny ataon'izao tontolo izao izay mitovy amin'ny ataontsika kristianina? Sa hoe tsisy hitovizantsony. Izao tontolo izao dia mamaly soa an'izay olona manao soa azy. Izay ilay standard an'izao tontolo izao. Izay ny standard. Fa isika kristianina nantsona hanome mihoatra an'izay zavatra izay. Izay no antsoina hoe sira. Izao tontolo izao rehefa misy olona manao ratsy azy dia inona ny ataony? Dia mamaly ratsy koa izy. Fa isika kristianina mahafanasina antsika, rehefa misy manao ratsy antsika dia inona ny tokony ataontsika?
zay le manao zavatra mihoatra raha lasy-ranabavy. Androany zany tena tehitarika anao ny tompo mba tsy hatonga anao teorikement fotsiny malala ny soratra masina fantatra hoe fanasina dia fa inona ny fiatraikan'izay mahafanasina anao zay amin'ny fiainanao. Horesantsika izany. Zay ny anton'izao havatra. Ozy izy tsika hoe amin'ny mahafanasina anao sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia ianao manome zavatra mihoatra no nomeny izao tontolo izao. Andray ohatra anankiray isika amin'ny toerana fiasana ohatra zany. Ohatra ianao zany miasa amina toeram-piasana anankiray dia vao endrikendrika ianao, nisy olona nanendrikendrika anao hoe nangalatra tao amin'ilay orinasa ianao. Dia voaroaka tao anatin'ilay orinasa avy eo. Rehefa voaroaka amin'izay ianao dia enireo olona mpiara-miasa aminao fa ilay namanao mpiara-miasa taminao no nanendrikendrika anao. Dia ozy izy amin'izay ilay namanao hafa zany tao anatin'ny toeram-piasana misy anao hoe tsy mety izao zavatra izao. Ilahy ve dia manaiky an'izao fotsiny raha lehilahy zany mialatsiny amin'ilay fomba fiteny. Raha vehivavy indray dia ndry ve dia manaiky fotsiny an'izao zavatra izao. Io olona mpiara-miasa amindry io mihitsy ny namitaka ndry. Io mihitsy ny namadika lahy zavatra tsy natao lahy ve dia anaiky an'izao fotsiny ve lahy. Aza mipetraka amin'izao lesy a. Aza mipetraka amin'izao fa ndao toriana, ndao finganina ihany koa. Ndao amboarina e. Ndao atao izay ionganana iny ihany koa fa tsy mety izao zavatra izao. Zany ny zavatra ataony izao tontolo izao, afafy izao tontolo izao any anatin'ny sainao. Fa inona ny tokony ataonao par rapport amin'izay? Inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao par rapport amin'izay zavatra iainana izay? Ka pratika izany. Mangina? Andao jerentsika ilazay soratra masina. Raha misy olona manao an'izany amin'ny fiainanao, manisy ratsy ny fiainanao, amin'ny mahafanasina anao, dia ianao tokony hisaotra ilay nanisy ratsy anao. Petera voalohany, 2:7-7. Ozy izy Petera hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy, na faratsiana amin'ny faratsiana, fa aoka ozy izy aninona? Aoka hisaotra kosa. Raha misy olona zany manisy ratsy anao amin'ny mahafanasina anao, dia aza mijanona amin'ny standardany izao tontolo izao. Izao tontolo izao rehefa misy manao ratsy azy dia mamaly ratsy ny ratsy izy. Fa ianao amin'ny mahafanasina anao, ianao nantsoina hisaotra. Sarotra be zany amin'izao tontolo izao. Olona nanisy ratsy anao ve dia hisaoranao? Olona tala mihitsy reto kristianina reto. Fa zay le mahafanasina antsika sy ianao raha misy manisy ratsy antsika dia fisaorana ny tokony ataontsika azy. Misaotra lesy a. Misaotra kia. Na le olona raha mety ho gaga fa inona moa zany nisaoran'ity olona ity? Zay le mahafanasina antsika, manome mihoatra ny zavatra omeny izao tontolo izao. Zay anankiray ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika, manome mihoatra no nomeny izao tontolo izao. Amin'ny mahafanasina antsika. Ohatra anankiray ihany koa omeko anao ao anatin'ilay zavatra ohatran'izay ihany raha ohatra misy manao ratsy ny fiainantsika dia inona ihany koa ny tokony ataontsika, inona ny sitrapon'Andriamanitra tokony ataontsika. Misaotra anankiray dia inona ihany koa no lazain'ny soratra masina Lioka 5:9. Zay mivavaka ho an'ilay olona nanisy ratsy atsika. Fa za mba te hanontany androany, ianao ve manao an'izany? Tsy voatery hamaly ianao fa dinihinao amin'ny tompo hoe ianao ve manao an'izany? Vao eo ilay mpiara-monina taminao no nanao zavatra tsy nety taminao. Dia mivoaka ny trano ianao dia mivazavaza tamin'ilay olona sa inona no nataonao tany? Kristianina no resahako eto aloha. Zanak'Andriamanitra no resahako eto aloha. Fanasina ianao. Mijery anao izao tontolo izao. Manome sira ve ianao sa vao maika mampangidiny ilay fiainan'ilay olona? Sa mitovy amin'izao tontolo izao ihany? Anjaranao mandinika an'izay ao amin'ny tompo fa nantsoina ho fanasina izao sy ianao nantsoina hanome mihoatra noho ny zavatra omeny izao tontolo izao. Hanao mihoatra noho ny zavatra ataon'izao tontolo izao. Izay ny voalohany. Faharoa, inona ihany koa ny asan'ny sira amin'ny mahafanasina antsika ny tenentsika teo nisy ny teny tao hoe manampy amin'ny fitehirizana sakafo mba tsy ho simba na ho lo. Ohatra anankiray akaiky be ny resaka trondro maina. Trondro maina izao mahatonga ilay trondro maina tsy ho simba dia noho ny fisiany sira ao anatin'ilay izy. Dia izay mahatonga an'ireny mbola matsiro foana rehefa hohaninao na firy taona. Tsy haiko hoe firy taona moa zany ny na amam-bolana angamba ny fitehirizana ireny tsy fantatro fa ilay izy aloha voatahiry tsara ilay trondro, ny tsiron'ilay trondro voatahiry tsara.
Zay zany ny faharoa amin'ny mahafanasina antsika dia nantsona isika hitahiry ny sakafo tsy ho simba. Inona ny dikan'izany indray amin'ny tontolon'ny fanahy? Ozy izy ny soratra masina ao amin'ny Romanina 9:20 ka hatramin'ny 1:20 ao hoe zao tontolo zao ozy izy dia voatendro amin'ny fahalovana noho ny fahotana. Inona ny dikan'izany fahalovana? Zao tontolo zao izy dia voatendry ho amin'ny fahasimbana zavatra lo zany, zavatra simba. Zao tontolo zao zany le zavatra simba. Dia izao sy anao amin'ny mahafanasina antsika tsy handeha isika hiaro an'izao tontolo zao tsy ho simba. Tsy hany ny tian'Andriamanitra ataoko sy ataonao amin'ny mahafanasina sy anao, fa amin'ny mahafanasina sy anao dia nantsona izao sy anao hiaro ny fanahin'ny olona eto amin'izao tontolo zao tsy ho tratry ny fahalovana. Azonao ve zany? Hiaro ny fanahin'izao tontolo zao tsy ho tratry ny fahalovany fahaverezana mandrakizay. Amin'ny mahafanasina sy anao zany dia nantsona isika hamonjy fanahin'olona mba tsy ho tratry ny fahalovany fahafatesana mandrakizay. Zay ny dikan'le miaro ny sakafo tsy ho simba amin'ny mahafanasina antsika. Manao an'izany ve ianao? Fanasina ianao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia izay. Miaro ny fanahin'ny olona, mamonjy ny fanahin'ny olona tsy ho tratry ny fahalovany fahafatesana mandrakizay. Ahoana ny ahafahanao manao an'izay zavatra izay? Ahoana ny ahafahanao miaro ny fanahin'ny olona anankiray tsy ho any amin'ny fahaverezana? Ka pratika ty toriteny ty. Tsy teoria ty ha. Tondram-bavaka anankiray, fa ianao mila masamy resaka amin'ilay olona. Mila masamy resaka amin'ilay olona ianao hoe ianao tian'Andriamanitra ianao, tian Jesosy ianao. Na izay fotsiny ary ny vitanao dia izay aloha. Efa zavatra ny tompony miasa ao ambadik'izay avy eo. Izay zany ilay teboka voalohany ao anatin'ilay resaka fanasina zao sy ianao nantsona fanasina voalohany ozy izy tsika teo hoe maninona moa ilay voalohany teo? Manome tsiro, manome zavatra mihoatra no omen'izao tontolo zao. Faharoa, miaro ny fanahin'ny olona tsy ho very amin'ny fahafatesana mandrakizay. Fahatelo, inona ilay noteneniko teo? Ny asan'ny sira anankiray mampangetaheta. Amin'ny mahafanasina antsika dia itsika tokony ho déclencheur na hetaheta an Jesosy amin'ny fiainan'ny olona. Ianao zany eny amin'ny toerana izay misy anao eny dia tokony mangetaheta an Jesosy ny olona rehefa mifanerasera aminao. Tsy voatery hoe indray andro tonga dia mangetaheta, fa rehefa mifanerasera aminao eny izy ohatry ny te-hanatona an Jesosy zany. Amin'ny masiranao dia izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tena kely an'izay aloha ilay akaikinao e. Amin'ny fiainanao. Ianao hoe tokony hampangetaheta ny hafa, hatonga ny hafa hanatona an Jesosy. Zay zany isan'ny rôle ny fanasina anankiray. Dia fomba ahoana ny ahafahantsika manantanteraka an'izay zavatra izay? Amin'ny alalan'ny fitondrantenantsika eo anivon'ny fiarahamonina, amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika eo anivon'ny fiarahamonina, amin'ny fijoroantsika amin'ny maha-kristianantsika eo anivon'ny fiarahamonina, mba izao sy anao ny boky na epistily vakiny izao tontolo izao. Izao sy anao no boky ianarana izao tontolo izao, satria ny soratra masina dia manambara an'izany any amin'ny Koritianina 2:7 miresaka an'izany hoe izao sy anao no epistily velona. Ary Titosy ihany koa dia miresaka momba an'izany hoe izao sy anao dia tokony aneo fianarana ho an'ny olona manodidina antsika. Izay ilay déclencheur mitarika ny olona angetaheta an'Andriamanitra. Titosy 2:7 miresaka an'izay zavatra. Izay zany ilay asan'ilay fanasina. Eninao zany izay teny izay androany hoe nantsona ho fanasina ianao. Fanasina égal inona? Manome zavatra mihoatra no nomeny izao tontolo izao. Fanasina égal inona? Maninona ilay izy teo? Miaro ny fanahin'izao tontolo izao tsy ho very. Fanasina égal inona? Mampangetaheta ny olona any Kristy ianao. Ireo sitrapon'Andriamanitra ho anao. Aza manontany hoe inona Jesosy ny sitrapona ao androany? Ireo sitrapona efa mazava be. Satria nantsona ho amin'ireo tsika. Voalohany izay zavatra izay. Hiditra anatin'ny teboka faharoa sika, ozy izy Jesosy tao amin'ilay Matthieu 5:17 ka hatramin'ny 19 teo hoe eo amin'ny 4:4 izy manao hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao.
Milohan'ny hidirantsika ao anatin'io dia hiresaka kely aho anao androany izay manaraka an'ity direkta ity. Milohan'ny isaotintsika ao anatin'ny teboka faharoa zany ho anao izay mbola tsy nandray an'i Kristy. Mety ozy izy ianao hoe kisendrasendro ty afatra ty androany, tsy haiko na mety midefile eo amin'ny fil d'actualité anao ty zavatra ty. Za ty teny anao hoe tsy kisendrasendro ty zavatra hitanao ty. Fa Andriamanitra te hikasika ny fonao, ary Andriamanitra manana ny sitrapony amin'ny fiainanao. Ny sitrapon'Andriamanitra dia manana izy ho an'ny zanak'Andriamanitra. Resahantsika teo. Fa Andriamanitra ihany koa manana ny sitrapony ho an'ny olona rehetra izay mbola tsy ao aminy. Inona ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona izay mbola tsy ao amin'ny Kristy? Ho anao izay mbola tsy ao amin'ny Kristy, inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Andriamanitra te hamonjy ny fiainanao. Andriamanitra te hamonjy ny fanahinao. Tadidinareo ve ilay toriteny indray mandeha nataontsika teto amin'ny bokin'i Jeremia ka atsika azy? Resaka momba sitrapon'Andriamanitra anankiray ihany koa izy. Ezekiela mantsy azafady. Ezekiela 4:7-7 misy tenin'Andriamanitra manao hoe mosy sitrako akory va ny fahafatesany ratsy fanahy ozy izy? Fa ny alany amin'ny ratsy mba ho velona izy. Izay sitrapon'Andriamanitra ho anao izay mbola tsy nandray an'i Kristy. Tia izany androany te hiresaka aminao mialohan'ny isaotintsika ao anatin'ilay teboka faharoa. Mety efa ratsy aminao ny imazin'ny kristianina. Fa za te hanambara aminao ny imazin'ny kristianina tena izy. Ny imazin'ny kristianina tena izy dia ny olona manana ny Kristy. Tsy olona mpivavaka alahady na sabotsy na tsy haiko izay andro ivavahana. Fa ny tena kristianina dia olona manana ny Kristy velona ao anatiny. Ohatran'ny hoe malagasy. Ny maha-malagasy sy ny malagasy anankiray dia tsy hoe izy mipetraka ao Madagasikara. Fa ny maha-malagasy sy ny malagasy anankiray dia misy ra maha-malagasy ao anatiny. Dia ohatran'izay ihany koa ny kristianina, ny maha-kristianina ny kristianina dia misy an'i Kristy velona ao anatiny. Dia za te hiresaka aminao androany ho anao izay mbola tsy nandray an'i Kristy Jesosy. Mety misalotra ilay anarana fotsiny ianao hoe kristianina, fa tsy heninao anatin'ny fanahinao ao ilay Jesosy velona. Dia za te hiresaka aminao androany ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainanao, dia izy te hamonjy anao mba tsy hahatonga anao tratran'ilay fahalovany fahaverezana mandrakizay teo. Izy te hiteraka anao, te hanome fiainam-baovao anao izy. Tsy resaka fombafomba ny maha-kristianina ny kristianina, fa Kristy velona ao anatiny. Izay sitrapon'Andriamanitra ho anao. Parenthèse kely iny. Hiditsika ao anatin'ny teboka faharoa ary ho antsika izay zanak'Andriamanitra. Inandray ilay hevitry n'ilay teny hoe, inona ilay izy moa? Ianareo ny fahazavany izao tontolo izao. Rehefa maheno an'io teny io ny ankamaroantsika kristiana dia mazana mieritreritra hoe avy amintsika ilay fahazavana. Amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika amin'ny mampahazava antsika. Izay ny ao anatin'ny saintsika indraindray. Fa tsy izany raha lasa ranabavy io. Tsy hoe manao zavatra anankiray ianao dia izay ny dika fa mazava ianao tsy hany amin'ny asa atao ilay izy. Fa amin'ny mahamazava antsika, fahazavana antsika dia misy mazava ao anatintsika. Iza ilay mazava? Jaona 1:7. Kristy ilay izy. Taony tena mazava ozy izy Jaona, izay nampazava an'izao tontolo izao dia tsy iza fa Kristy Jesosy. Ny mahatonga antsika fahazavana zany raha lasy ranabavy dia noho ny fisiany Kristy velona ao anatintsika. Dia inona amin'izay ny dika ilay fahazavana izao tontolo izao zany? Ohatrany ahoana ilay izy? Misy miteny zany. Tsika dia tahaka ny jiro anankiray, zavatra anankiray exposena. Izay no antsoina hoe fahazavana. Ny fahazavana raha lasa ranabavy dia zavatra tsy azo afenina. Ny fiainantsika kristianina zany ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Tsy haiko na misy kristianina miafinafina manafina ny fiainany. Fa ny sitrapon'Andriamanitra ho anao, enao maneho an'i Kristy velona any anatinao. Itsika zany na tianao na tsy tianao rehefa tena kristianina ianao dia tsy maintsy tokony hampiseho an'ilay Kristy velona isika. Izay ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Fa tsy fantatro fa mety misy amintsika manafina an'izay maha-kristianina antsika izay. Rehefa tonga ny fivorim-pianakaviana dia piripirina aloha. Ahoana ny fandaminana? Ahoana nareo tao tsy miteny mihitsy? Manaraka an'izay fandaminanareo izay.
fa mafahazavananao dia mila mampiseho ianao an'ilay Kristy velona any anatinao any. Fa tsy mila afeninao ilay izy. Ianao raha mpianatra. Izay nianatra tamina sekoly, tsy ho teneniko ilay izy fa sekoly kristianina ihany. Dia anatin'ireny sekoly ireny ilay finoan'ilay sekoly tsy maintsy velabelarina aminao. Dia ianao tsy mahazo maneho ny finoanao ianao. Samy kristianina. Fa tsy mahazo maneho ny fandresen-dahatra anao ianao fa izay fandresen-dahatra ilay sekoly no arahanao. Raha ohatra izany hoe tonga ny fotoana misy culte ao anatin'ny fotoanan'ny fivavahana dia tsy maintsy manaraka an'iny ianao. Misy fotoana tsy mifanaraka amin'ilay zavatra inonao ilay izy. Dia nefa ianao forsena manao an'ilay izy. Dia amin'ny maha-kristianina, any kristianao dia sahy miteny hoe tsy mety amiko ity ka. Aza miafina raha lasirana-bavy aza fenina ilay izy. Indraindray tsika manafina an'ilay Kristy velona amin'ny alalan'ny asantsika. Tsy haiko izay toerana misy anao any amin'ny toeram-piasana misy anao any dia indraindray ohatra hoe tsy haiko directeur ianao na ohatra izany dia manafinafina tsara mihitsy. Directeur izany mila maintsy tsara miteny, mila anina tsara tsy. Fa mila asehonao ilay Kristy velona any anatinao. Izay ilay dikan'ilay hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Hoy Jesosy tsy azo afenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Amin'ny mahafahazavanantsika dia tsika tahaka ny tanàna anankiray izay eo ambonina zavatra anankiray izay tsy mety miafina io na ahoana ataonao dia tsy maintsy ao io. Dia izay mahafahazavanantsika anankiray izay. Fa amin'ny mahafahazavanantsika anankiray ihany koa, raha misy zavatra ao amin'ny maizina, misy zavatra tsy mety hitanao amin'ny mahafahazavananao, dia sahy miteny. Sahy miteny. Mety ao an-tokantrano io, mety ao anivon'ny fianakaviana io, mety eto anivon'ny fiangonana io. Raha misy zavatra hitanao fa tsy mety amin'ny zanaky ny mazava antsika, dia sahy ianao miteny hoe tsy mety izany. Tsika zanaky ny mazava, tsy tokony ho izany tsika. Izay ny dikan'ilay fahazavana. Dia resaka amintsika indray ary hoe ahoana no ahafahantsika manantanteraka an'izany zavatra. Dia hitarika anao hoe tsy teoria ilay izy fa tena pratika. Pratika antsika mihitsy ilay izy amin'ny mazanaky ny mazava antsika. Dia pratika antsika. Ahoana no tonga antsika ho zanaky ny mazava? Mila manana fiainana misy fahamasinana ianao aloha voalohany indrindra. Mila manana fiainana misy fahamasinana ianao. Tesaloniana voalohany 4:7-7. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hamasina anareo, hifadianareo ny fijangajangana. Isan'ny ohatra anankiray ny tenenin'i Paoly io fa tsy hoe io egalina fahamasinana. Ny fifadiana ny fijangajangana rery no antsoina hoe fahamasinana. Tsy izany ny tian'i Paoly tenenina fa ohatra nomeny io. Ny amin'ny mahazanaky ny mazavantsika ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika izany dia tokony ho masina izao sy ianao. Izao ihany koa ny teneniny ao amin'ny Tesaloniana voalohany 4:7 indray izy miteny an'izany Paoly. Hoy izy hoe fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny inona? Fahalitoana, fa amin'ny fahamasinana. Amin'ny mahazanaky ny mazavanao dia mila miaina fiainam-pahamasinana ianao. Ohatran'ny ahoana izany fiainam-pahamasinana izany? Izany fiainam-pahamasinana izany dia fiainana maneho an'ilay Kristy velona any anatinao any. Amin'ny fomba fiteninao asehoy fa ao ilay Kristy. Amin'ny zavatra ataonao asehoy fa velona ao anatinao ilay Kristy. Izany no antsoina hoe fiainam-pahamasinana raha lasirana-bavy. Izay voalohany izany ahafahantsika manantanteraka ilay izy. Faharoa, mila olona feno ny fanahy masina izany. Mazanaky ny mazavanao mila feno ny fanahy masina ianao. Dia izaho eto te hiresaka kely aminao. Samy hafa ny olona feno ny fanahy masina sy olona manana ny fanahy masina. Ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra dia manana fanahy masina. Ary io fanahy masina io tsy miala aminao io raha tena zanak'Andriamanitra ianao, satria tombo-kase nataon'Andriamanitra amintsika io. Afantarana fa zanak'Andriamanitra tsika. Tsy miala ny fanahy masina. Fa tsy ny zanak'Andriamanitra rehetra no voatery ho feno ny fanahy masina. Samy hafa ireo veriko, ny zanak'Andriamanitra rehetra manana ny fanahy masina, fa tsy ny zanak'Andriamanitra rehetra ny feno ny fanahy masina. Or nefa mba hahatonga anao tena hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny mahafahazavananao dia mila feno ny fanahy masina ianao. Dia ohatrany ahoana ary ilay feno ny fanahy masina? Ny olona antsoina hoe feno ny fanahy masina dia olona manao an' Jesosy, ohatrany hoe olona hitan'ny maso eo akaikiny eo isan'andro isan'andro.
Zay nantsona hoe olona feno fany masina dia azavaiko aminao hoe ahoana ny atao. Ny olona feno fany masina dia olona manao ohatrany hoe eo Jesosy. Petraka eo ianao zao dia eo akaikinao eo Jesosy. Mandeha manasa vilia ianao dia eo akaikinao eo Jesosy. Mandeha mitondra fiara ianao dia eo akaikinao eo Jesosy. Rehefa eo akaikinao eo Jesosy, dia inona nataonao amin'ny Jesosy? Miresaka amin'ny Jesosy ianao automatiquement. Dia amin'ny maha hoe eo akaikinao eo zay Jesosy sanatria aminao ny anao zavatra tsy mety. Satria Jesosy velona eo akaikinao. Le izy zany raisitsika hoe Jesosy velona any anatiko. Dia velona any anatiko Jesosy tsara zany. Fa hafahafa kokoa ilay hoe Jesosy velona izy any anatinao, fa velona eo akaikinao eo. Ohatrany hoe hitany masonao mihitsy. Dia rehefa zay no andraisanao an Jesosy, dia miova mihitsy ny zavatra ataonao. Miova mihitsy ny fotom-pisainanao ary na ny resaka ataonao tena miresaka. Jesosy eto ianao zao. Atao anaty fiara ato tsika Jesosy ohatrany reratreraka zany an Jesosy. Ohatrany tsy haiko mihitsy ohatr'izay ilay izy rehefa velona. Rehefa raisinao hoe velona eo akaikinao Jesosy, raisinao ohatr'izay ilay sary. Dia manana fifandraisana akaiky amin'ny tompo ianao. Dia izay no antsoina hoe olona feno ny fanahy masina. Ny olona feno ny fanahy masina zany dia olona manana fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy. Ahoana ny tonga anao hanao an'izay zavatra e? Ilay niteneniko teo hoe atao velona, ataovy ohatrany hoe eo akaikinao eo Jesosy anankiray izay. Faharoa, ataovy izay ahatonga ny fiainanao ho saturé ny Jesosy. Ohatrany ahoana ny andikako an'izany amin'ny teny gasy. Ataovy izay ahatonga ny fiainanao ho feno loatra ny Jesosy, ho bosesika be loatra ny Jesosy. Ohatrany ahoana izany fiainana feno an Jesosy mibosesika zany. Ohatrany ahoana zany? Fiainana feno famakiana ny tenin'Andriamanitra anankiray. Fiainana feno fiderana an'Andriamanitra anankiray. Fiainana feno vavaka anankiray. Izay no antsoina hoe fiainan'olona feno fanahy masina. Rehefa zany no ataonao environnement anao, tsy possible zany mihitsy ianao tsy hahen'ny fitarihan'ny tompo. Fa rehefa saturénao ny momba an'Andriamanitra na momba an Jesosy ny fiainanao, tsy maintsy maheno an Jesosy ianao miresaka aminao. Tsy maintsy maheno ny fitarihan'ny fanahy masina ianao miresaka aminao. Dia ao anatin'ilay izy zany zao te hitarika kely anareo fomba fanaoko ity zavatra ity. Za rehefa mandeha miasa dia mihaino zavatra amin'ny écouteur io. Inona zavatra hinoko? Na hira io na toriteny, podcast reny. Zay ny any ataoko. Dia ao anatin'ilay izy misy zavatra ataon'ny tompo foana, misy zavatra afafin'ny tompo foana any anatiko any amin'ny alalan'izay zavatra ataoko izay. Ohatran'izay ny olona feno ny fanahy masina. Olona tsy mamela opportunité hafa ankoatran'i Jesosy hanjaka eo amin'ny fiainany. Ianao zany ohatra ao an-trano, dia alefa ny mozika e. Dia mozika fiderana sy anona reny alefa. Izay ilay fiainana saturé Jesosy. Ataovy zany izay ahatonga ny fiainanao hainonao an Jesosy misy zavatra momba an Jesosy. Izay ny olona antsoina hoe feno ny fanahy masina. Dia io tsy zavatra avy amin'Andriamanitra io. Teneniko averiko tsara, tsy avy amin'Andriamanitra io fa avy aminao. Ny fanahy masina dia Andriamanitra no nanome azy, fa ny fafenoan'ny fanahy masina dia anjaranao no mitady azy. Dia aza miteny mihitsy zany hoe Jesosy io fenoan'ny fanahy masina, ianao mila manao dingana ianao. Inona ny dingana ataonao? Atao feno an Jesosy ny fiainanao. Mamaky tenin'Andriamanitra, meno tenin'Andriamanitra, meno hira fiderana, mikaloha an'Andriamanitra any anatin'ny fonao. Zay ianao dia feno ny fanahy masina ianao, feno an Jesosy ny fiainanao. Zay ilay izy zany, entre parenthèse kely iny, resaka momba ilay hoe fahazavantsika tsy inona. Dia mba hahatonga anao ho zanaky ny mazava, mba hahatonga ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny fiainanao, dia izay mila ataonao. Mila feno ny fanahy masina ianao anankiray, mila mena fiainam-pahamasinana ihany koa ianao anankiray. Teboka faharoa zahay. Teboka fahatelo farany ary fa manjary lava be ny hafatritsika. Inona ilay farany vakiantsika tany am-bokin'ny Koritiana teo? Inona ihany koa ny identité antsika? Andry Kristy. Ozy izy Paoly fa andry Kristy izahay ozy izy. Lovaka kely ilay teny. Andry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena so amin'izay very.
inandray nidikan'izany andro Kristy izany raha lasirana-bavy. Marina aloha fa ilay tenitenin'ny Paoly eto miresaka izy hoe fa andro Kristy ho an'Andriamanitra izahay, manondro ny tenany izy, manondro ny apôstôly Paoly izany. Ilay nitenen'i Jesosy tany amin'ny Matthieu 5 hoe ianareo no fanasiny tany, ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Fa eto indray Paoly miteny hoe andro Kristy ho an'Andriamanitra izahay. Dia ho an'ny Paoly rery ve io teny io sa ho antsika zanak'Andriamanitra rehetrarehetra? Dia zaho tia hiteny anao androany tsy ho an'ny Paoly rery io teny io, fa io teny io dia teny natao ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. Satria izay zanak'Andriamanitra rehetrarehetra fa tsy Paoly rery dia tokony hamofina an Jesosy ny fiainany. Tokony hamofina an Jesosy ny fiainany. Ohatra ny ahoana zany fiainan'olona mamofina an Jesosy zany. Hitanao rehefa mampiasa ranomanitra ianao. Raha atao anatin'ity trano ity izao no asitsika ranomanitra mitifitra ohatr'izao tsika, dia avy eo alaina ilay ranomanitra dia hoentina ny ivelany ihany. Tonga dia lasa koa ve ilay ranomanitra, ilay fofona atao anaty trano sa mijanona eo? Na efa nesorina aza ilay ranomanitra tenany. Mijanona ato ilay fofona. Dia ohatran'izay amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika nantsoina isika ho andro Kristy, amin'ny mahandro Kristy antsika tokony hamela fofony Kristy eny amin'izay toerana misy antsika isika. Inona zany fofony Kristy zany? Mamela, hoana ny ilazako an'izany? Mamela lova momba ny Kristy isika eny amin'ny toerana izay misy antsika. Mety ho avy ny fotoana ialanao eto amin'izao tontolo izao, fa inona no napetraka ao eto amin'izao tontolo izao? Ianao ve nametraka ny Kristy eto amin'izao tontolo izao? Sa iny ianao mato ny anina, nodimandro ny anina dia izay fiainana. Tsy namela ininona izy. Fa isika amin'ny mahandro Kristy antsika dia tsy maintsy mamela zavatra isika, zavatra izay mahakasika ny Kristy eo amin'ny tontolo izay misy antsika. Dia mba tia an-tany hametraka fanontaniana aminao, ianao amin'ny toeram-piasana misy anao, ianao ve mba handro Kristy? Mamela zavatra momba ny Kristy ao amin'ny toerana io ve ianao? Ao an-tokantrano, andro Kristy ve ianao? Eo amin'ny fiarahamonina, andro Kristy ve ianao? Mamela ny zavatra momba ny Kristy ve ianao? Sa tsy mamela? Fa ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao, dia ianao hamela an'i Kristy eny amin'izay toerana misy anao rehetrarehetra. Jerenao tsara ny tantaran'i Paoly. Amarantsika mantsy fa resako aminao ty. Tantaran'i Paoly ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly ao izy ny 7:10. Resako aminao ilay ohatra ny ahoana ny andro Kristy. Fa izay toerana rehetrarehetra alehan'io Paoly io dia na io toerana io mikorotana, na io toerana io misy olona voavonjy ao. Zany ny andro Kristy zany. Tsy maintsy mamela zavatra ianao zany. Ary ilay tenenin'ny Paoly hoe andro Kristy izahay hozy izy ho an'Andriamanitra, ho an'izay vonjena sy ho an'izay very. Zany hoe izao sy ianao zany na isika mamonjy olona amin'ny alalan'ny fisitsika, na isika mikonfirme fa io olona io dia isan'ireo olona tsy ho voavonjy. Izay ihany. Na isika zany mamonjy olona ho ao amin'ny Kristy, na isika atonga ny olona ho sosotra sy hosorena, dia ilay olona sosotra sy hosorena iny tsy izy iny, tsy an'i Kristy iny zany zay. Zay zany le double fonctionnalité le antitra, le amandro Kristy atsika. Mamelona ny ray, dia ny ray mikonfirme fa maty io olona anankiray io. Zay le andro Kristy. Dia ohatran'izay mihitsy ny tantaran'i Paoly eo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly 7:10 ao izy Paul Silas rehefa nandeha tany Tesalonika ry zareo mirahalahy, dia niditra tamina toeram-pivavahana jiosy anankiray, dia nandritry ny 3 sabata ry zareo nitory an'i Kristy fotsiny tao anatin'io toerana io. Dia rehefa nitory an'i Kristy tao izy nandritry ny 3 sabata, dia nisy olona resy lahatra tao anatin'io toerana io. Nisy olona nanakaja resy lahatra tao, nisy jiosy resy lahatra tao. Dia rehefa nahita an'izay ireo mpitondra fivavahana jiosy tamin'izay fotoana izay, dia sosotra tamin'ny Paul Silas izy. Dia rehefa sosotra tamin'ny Paul Silas izy dia nitaona olona amin'izay ireo olona ireo, nitaona olona teny an-tsena izy zany, andao rangaha fa tsy mety ny zavatra ataon'ireto Paul reto. Dia nanenjika ny Paul Silas ry zareo. Dia ao amin'io asan'ny apôstôly 7:10 io misy teny manao ohatran'izao hoe reto olona reto izy izay mampitsimbadika an'izao tontolo izao. Jerenao tsara le antitra. Misy impact. Misy olona voavonjy ao anatin'ilay izy, dia misy olona mikorotana ao anatin'ilay izy. Ilay olona mikorotana tsy hoe noho ny fitondran-tenantsika,
so hoe ny fitondrantenanao na tonga le olona nikorotana dia tafotoana tsy any hoe zay zany le andro tsy zay le andro fa noho ny amin'ny fijoroanao mazanak'Andriamanitra anao dia tafotoana ny olona noho ny amin'ny fitorianao an Jesosy dia tafotoana ny olona azafady zay le mahandro Kristy atsika ohatran'izay ny tantarany Paoly ohatran'izay zao le fitsimbadian'le tantara nisy olona tao nikorotana dia nisy olona tao voavonjy dia ao anatin'io asan'ny apôstôly io ihany koa amin'ny toko 7:10 indray mbola misy resaka ohatran'izay koa nambarako aminao hoe ohatran'izay le mahandro Kristy atsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 ao indray dia misy tantarana olona anankiray mpanao inandray no ilasako an'izany amin'ny teny gasy mpanefy sy mpanao asa sokotra reny ngambana izy tsy tadidiko teo ny anarany dia i Paoly indray tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 io nitory teny tany Efesosy izy dia zavatra nataony tsy indray mandeha izy nijanona tany Efesosy tsy 2 volana izy na 3 volana fa mantaonana izy nijanona tany nanao asa fitoriana aloha izy 3 volana dia nijanona tao izy nitory an Jesosy foana dia rehefa nitory an Jesosy tao amin'ny toeran'io izy dia nitsambadika indray koa ny tanàna dia inandray ny zavatra nitranga tao anatin'ilay izy rehefa nitsambadika ny tanàna dia nisy olona mpanao asa sokotra mpanefy ireny ao dia zavatra ataon'ilay olona reo mpanao asa sokotra sary sokotra n'ilay Andriamanitry ny Efesianina izy Andriamanitry ny Efesianina antsoina hoe Diana dia i Paoly nefa rehefa nitory momba an Jesosy dia izao ny zavatra nitorian'i Jesosy hoe nitorian'i Paoly hoe zavatra ataon'ny asan'ny tanan'ny olona rehetra ozy izy Paoly dia tsy Andriamanitra ny zavatra vita ny tanan'olombelona rehetra ozy izy Paoly dia tsy Andriamanitra dia izay zavatra izay no en'ity mpanao asa sokotra ity dia nikomy amin'izay ity lehilahy anankiray ity dia nitaonan'ny olona rehetrarehetra tao Efesosy izy hoe andao hovonoana ilay lehilahy antsoina hoe Paoly fa mitory zavatra tsy mifanaraka amin'ny kolontsainantsika izy satria lazay fa tsinitsinina ilay Andriamanitra antsoina hoe Diana izay Andriamanitrantsika dia rehefa nitory an'izay Paoly dia nitsimbadika indray korotana indray ny fiarahamonina fa nisy olona voavonjy koa nefa tao anatin'izay zavatra izay ohatran'izay ilay anitra raha lasy ranam-pavy iny amin'ny toerana izay misy anao zany mety misy olona ho tafitohina ny aminao tsy ny fitondrantenanao fa noho ny amin'ny Kristy izay hoentinao amin'ny fiarahamonina izay ny pirofo fa anitra ianao dia mba adinio kely anie fiainanao mba misy olona tafitohina ve mba misy olona voavonjy ve sa ohatrany tsy mandeha mihitsy izany fiainako izany tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianao matoa tsisy izany fa tokony hisy ny zavatra izany ary ianao amin'ny mahandro Kristy ianao dia ozy izy tsika teo hoe ianao tsy maintsy mety misy olona tafitohina noho ny amin'ny fisianao dia vokatra izay olona tafitohina izay dia tsy maintsy haninona ianao tsy maintsy ho enjehina ianao tsy maintsy ho enjehina ianao ny fanenjehana nefa raha lasa ranabavy dia sitrapon'Andriamanitra ihany koa ho amin'ny fiainantsika izany hoe amin'ny mahandro Kristy atsika dia miimplike ao anatin'izay zavatra izay koa izany implike ao anatin'izay hoe isika dia natao ho enjehina dia ianao ve mba misy manenjika amin'ny fiainanao sady milamina be mizotra tsara normal ilay izy satria Paoly any amin'ny Filipiana toko 1:7 any dia miteny izy hoe ianareo izy tsy nomena ianareo izy dia efa nomena noho ny an'i Kristy tsy ny ino azy ihany fa ny ara-pahoriana ihany koa noho ny aminy ka amandry Kristy ianao dia tsy maintsy ianao enjehina hiara-pahoriana mety ho ara-moraly misy olona anao moraly aminao any mety ho ara-batana mihitsy sitrapon'Andriamanitra ho antsika izany izay ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika izany mba te hanontany ianao androany ao anatin'izay rehetrarehetra izay hoe inona amin'ireo no efa hiainanao ho anao izay mitady ny sitrapon'Andriamanitra io inona amin'ireo no efa hiainanao averiko ilay teboka isika natsoan'Andriamanitra ho fanasin'ny tany rehefa miteny hoe fanasin'ny tany egalina mitondra zavatra mihoatra no omeny izao tontolo izao fanasin'ny tany egalina miaro ny fanahin'ny olona tsy ho very mitory an'i Kristy ianao ny dikan'izany fanasin'ny tany egalina ny fiainanao dia mampangetaheta ny hafa anatona an'i Kristy izay no antsoina hoe fanasina faharoa ny resakantsika hoe isika ny fahazavana izao tontolo izao amin'ny mahafahazavananao ianao tokony hiaina fiainana kristianina tsy miafina
fa fiainana maha-kristiana exposé ho hita n'izao tontolo izao. Ilay Kristy velona any anatinao. Fahatelo, zay zany dika hoe fahazavana. Fahatelo isika teo hoe antikristy. Isika antikristy égal. Na ianao rehefa mandalo eny amin'ny toerana anankiray, na mipetraka amina tanàna anankiray, na ianao mampitsimbadika io fiarahamonina misy anao eo amin'ny alalan'ny filazantsara zay torianao, iainanao, dia na io isy olona ho tafitohina noho ny amin'ny fisianao, na isy olona vovonjy eo noho ny amin'ny fisianao. Dia mba hanao fandiniana kely ny fiainantsika. Dao ilay anitra no raisintsika. Manao ahoana ny fijery ny fiarahamonina anao kay? Tovy amin'ny zareo ihany ve ianao? Sa ianao mitondra zavatra plus arak'ilay nambarantsika teo hoe amin'ny mahafanasina antsika. Fa raha tsy mitondra na inona ianao dia dinio fa tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao izay. Fa tsy maintsy tokony hisy an'ireo zavatra ireo amin'ny fiainantsika. Izay no antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra raha rasy ranam-bavy. Dia androany izany manomboka amin'ity fotoana ity, efa fantatrao izay sitrapon'Andriamanitra. Fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra. Aza mitady tsony ahoana Andriamanitra. Inona ny tokony ataoko sy ny sisa. Dia farany melohan'ny amaranako azy dia izao. Misy amintsika manontany ny sitrapon'Andriamanitra ohatra hoe ny amin'ny resaka vady, Andriamanitra ho hanambady ave, tsy hanambady ave ohatra. Tokony hiasa atao amin'ity toeran'ity ave, tsy tokony hiasa atao amin'ity toeran'ity ave. Dia zavatra averiko aminao, analizeo aloha ny fiainanao amin'ilay zavatra rehetrarehetra teo. Dia raha hitanao hoe ohatran'izay mihitsy ny fiainanao, dia mirosoa ianao izany. Ataovy amin'izay izay tianao, fa Andriamanitra izany momba anao. Tsy haiko na azonao ilay izy na tsy azonao. Tiako tenena raha misy zavatra tianao anontaniana mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra manoloana na situation anankiray, dia analizeo ny fiainanao par rapport amin'ilay zavatra niresantsika rehetrarehetra teo. Dia mirosoa ianao. Andriamanitra tsy mampiasa olona mijanona izany. Fa Andriamanitra mampiasa olona mandeha. Ohatrany ahoana ilay mandeha. Ny olona ampiasain'Andriamanitra, raha misy olona izany nitady ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy olona mijanona mihitsy no ampiasainy, fa olona mandeha eo am-pitadiavana, direction ny tadiavana. Dia ianao rehefa mandeha, dia Andriamanitra te hirevele sitrapony amin'ny alalany ianao mandeha iny. Dia analizeo ny fiainanao aloha voalohany indrindra, hoe ao anatin'ilay lalana teo ve ianao. Rehefa hitanao hoe ao anatin'ilay lalana teo ny fiainanao, dia mirosoa ianao. Dia Andriamanitra amin'izay midirige anao hoe atika, arika. Ohatran'izay ilay izy raha lasy ranabavy, minao fa mety nisy zavatra napetraka ny tompo tany anatin'ny fonao anina, dia maromaro aza ilay point nizaraintsika teto, fa tsy maintsy nizaraina ilay izy satria be-da-be-tsika no miaina an'izay zavatra hoe tsy fantatro ny sitrapon'Andriamanitra. Dia androany izy fantatrao izany, ahafahanao mandroso indray. Ataontsika hitsangana ankehitriny, isaotra ny tompony amin'izay afatra izay, izay voarainao teo dia isaoro ny anarany. Raha maniry ary mavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.